Raha ny vaovao voaray farany moa ny ariva teo dia lanitra teo anivon'ny kongresin'ny tetezamita ny volavolan-dalàna momba ny mira lenta amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana ambony. Fa mbola mitohy kosa ny fitokonana ataon'ireo inspecteur d'État nandritra ny fanana tamin'ny fampalala vaovao androany no nilazan'izy ireo fa diso ny fiheverana fa ampitombo ny vesatra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny fitakiana ataon'izy ireo. Mbola manohy ny fitokonana ireo inspecteur d'État raha ny fanamariana izay noentin'izy ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao ny tolakandro teo. Ny fanidin'izy ireo raha ny fanamariana izay noentin'ny filohan'ny syndikany inspecteur d'État dia ny iona amin'ny filohan'ny tetezamita. Misy fagnadisoana ity fihetsika ity hoe hampitombo ny vesatra eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tsy marina izay. Efa misy sorabola natokana ho anay depuis 2008. Mpianakely fotsiny angamba an'izay azo andaminana izay zavatra rehetrarehetra fa nresahany foana hatramin'izay. Bona mangataka zahay fihonana amin'ny président transition. Satria rehefa ireo olona autorité telo teneniko taminareo teo mbola mitrainina ilay zavatra aloka ambany amin'izy rahaky tsy faratampona ka dia hoe fagnazava izy zone ny anton'izy ity monsieur le président zahay koa tsy mahazo ato tena le fondement revendication neve ny voatatitra agny aminy sa zavatra hafa ery zany. Voalaza nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao ity fa betsaka ny fanodikodinam-bola izay nisy ary maro ireo antsoina hoe arrêté de débit izay navoaka. Tsy miverina araky ny tokony izy anefa ireo vola nisy nanodikodina ireo. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao dia mitetina 30 miliara ariary ny vola tokony tafaverina. Latsaky ny iray isan-jato hatreto anefa no mbola tafaverina anaty kitapo-bolam-panjakana. Mbola nanamafy hatrany ireto inspecteur d'État ireto fa efa vitsy anisy izy ireo ary tsy mahasarika ireo sokajin'olona afaka manao inspecteur d'État ny karama sy ny tontolon'ny asa amin'ny ankapobeany ao. Marihana fa efa 12 taona izay no tsy nisy intsony ny fifananana idirana ho inspecteur d'État ka mangataka ny isin'izany ireo inspecteur d'État mbola amperinasa ankehitriny.